teny aho hoe mazo teny entoko ty teny aho hoe ilaza marina ary ny zavatra nitranga tsisy izy matsy laza hoe nanapaka jiro a nanapaka rano a voalohany indrindra aloha mandeha chrono eny araka fatadiavako mbola tsisy délestage tamin'izany fotoana zany mbola tsisy tamin'izany fotoana zany fa tatoriana vao tonga ny délestage. Ny tsy fandriam-pahalemana izay efa nambaranao teo indrindra ny sitiny ty eny fa alaritsika araka ny androany ihany izy any président Rajoelina indray zao ny manome ny heviny momba izay loha hevitra hoentiny eto ny tsy fandriam-pahalemana ny asandalo ny kidnapping ny asan-jiolahy isan-karazany inona no vahaolana hoentinao amin'izay lafiny izay mba handry fahalemana afaka mokatra ny vahoaka malagasy. Ya ilana tsiny avoaka malagasy aloha raha ohatra ka nisy kely ny fiakaram-peo teo satria tsy zakako ny mandainga marina ihany tokony lazaina amin'ny vahoaka malagasy. Tsy mety ihany koa ny mamitaka satria tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy dia mendrika hotolorana programa tena mazava. Ny vahoaka malagasy dia mendrika olona tena manana programa sy tia tanindrazana. Eto dia miteny mikasika ny fandriam-pahalemana mba hiverena ny tsy fandriam-pahalemana manerana Madagasikara. Tsy nandrasako hoe ho filoham-pirenena vao andeha hitondra vahaolana. Tsy fantatro ny président Ravalomanana hoe inona ny tena vahaolana hoentina. Fa za kosa mbola tsy filoham-pirenena dia efa mijery ny vahaolana ho atolotro ny vahoaka malagasy izay mikaikaiky satria mandry anjeranandry ny vahoaka malagasy. Ny zavatra natolotro dia tsotra. Voafolo andro lasa izay dia nanafatra n'ireo expert avy any ivelany, avy any États-Unis izay mitondra ny drone teto mba hidivana ny asandalo. Vao tsy ela ihany kory dia tonga teto ny expert mitondra ary mitondra ny hoe ahoana fomba fampiasan'izany puce zany. Ny antony dia zao mantsy lazainy nalefa nitsao hoe mahafaty ny fanisina puce amin'ny omby. Eto dia tiako lazaina fa mikasika ny omby tsisy mpitondra firenena mbola namoaka ny salanisy tena marina teto amintsika. Hoditsita daholo reny antotanisy rehetrarehetra reny satria moa président Ravalomanana teo nitondra ny antotanisy dia mba hitondra antotanisy vitsivitsy koa ny omby very noho ny asandalo eto amintsika dia efa nananika ny 70 000 tamin'ny taona 2017. 70 000 zany raha raisitsika 1 million d'ariary isaky ny omby anankiray dia mijiky zany fa 70 milliards d'ariary zany ny zavatra very amin'ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny 18 millions d'euros eo zany no very amin'ny vahoaka malagasy. Miresaka ihany moa momba ny tsy fandriam-pahalemana antsika dia zao tamin'ny taona nitondran'ny président Ravalomanana dia 58 210 ny omby very teto à Madagascar. Tamin'ny taona 2012 dia niena 32 000 ilay izany. Atotanisa avy amin'ny gendarmerie pirenena. Ny antony dia zao niezaka tamin'ny izay fahafahako iray manontolo nitondra vahaolana mikasika ny tsy fandriam-pahalemana teto à Madagascar. Gaga moa ankehitriny satria tamin'izaho filohan'ny teteza mita dia niezaka. Eto inona moa zany niezaka noetiko zany dia misy fampitahana kely tsy satria ny budget mikasika ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny andro nitondrany président Ravalomanana tamin'ny 2007 dia 234 millions d'ariary no vola natokana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tamin'ny zanitondro dia avo roeny zany satria 438 millions d'ariary no vola natokana ho an'ny fandriam-pahalemana. Zany nitiavan'ny mpitandro amin'ny filaminana betsaka satria nitondra vahaolana. Fa ankoatran'izay dia ohatran'ny gaga ihany tamina hitany tia manifesto ty satria misy sarina helikoptera eto
dia mba te anontany hoe mba hélicoptère firy moa nividiny ngia président Ravalomanana tamin'izy nitontra aotra aotra na tsy misy izahay tompoko na hoe voasazy ny fianakaviam-bairaisam-pirenena tsy nisy fanampiana avy any ivelany na vidy hélicoptère anankitelo idivana amin'ny asan-dalo rehefa ho lany filohan'ny république eo miteny ary velo rano nataoko am-bahoaka malagasy hélicoptère folo no vidiko hitandrona amin'ny filaminana manerana ny Madagasikara. Misaotra tompoko. Misaotra anao président Ravalomanana ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Hainao manana an'ilay manifesto manana mihitsy sady gaga hoe manifeste ve manifeste zany dia pejy anankiray oety lazana hoe inona ny entana misy ao amin'le sambo noentina manifeste ve ny hitondrana ny firenena ohatrany mba tsy mety resaka tsy fandriam-pahalemana andreo afatiko amin'ny saina ny tsy fandriam-pahalemana ny poitra ny rongatra taoriana ny 5 ny andro zay le izy mitsara manana tarimarika omeko anao raha mila tarimarika koa ianao tsy aleo aloha andeha le resaka satria tamin'ireny taorianan'le fanoganam-panjakana dia ny mparitaka ireo fitaovam-piadiana sy ny basy ary dia tsy voafehy intsony tsy voaverina intsony izy ireny lasa nataondrareo fitaovana entina mpitahorana entina fitadiavam-bola ka na inona resahana raha mbola tsy miverina eto amin'ity fireneny ity le hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ho afarana daholy ary ny expert rehetra avy any États-Unis avy any Belgique hélicoptère ry tsisy Belgique dia lizy zavatra tianankiray tiako resahana hoe apetrakitsika aloha zany tanina hoe inona ny politika miainga apetrakitsika le fitsinjaram-pahefana tena izy miainga avy any amin'ny fokotany dia eo amin'ny andromasom-pokon'olona amin'ny fokotany no malala tsara fandehanana raha io dia rehefa avy eo miakatra makeo amin'ny commune apetraka ny asma be ny tanàna ny tompon'ny tanàna izy premier magistrat de la ville noho izany zany averiny zay faharoa makaty amin'ny faritra zay ny zavatra anankiray dia rehefa avy eo ireo mpitandro filaminan'ireo tsy azo sangisanginindreo tsy azo tondrana olona venivelandreo hanao démonstration tsy tatiny zareo zany tsy tatiny zany satria izy apetraka hoe te mpitandro filaminana ko angalana olona venivelona fa zao tokony atao fanaraka aminy dia izy no fanina makany dia sena manao an'le izy zay zavatra hitako anaovana an'io ary io misy taktika io tsy ho resahana eto zao fa hitanao fa ho fixentsika io faranatsika io ty marika Ravalomanana fa vitatsika manao an'izany aza matahotra fepotona orinan'ny mahafoloam-pirenenao no anomezanao toky ny vahoaka malagasy hoe rava ny asan-dalo ny mpanao kidinapinina ny asan-jolasy sy ny eto zany ny fandriam-pahalemana ny zara maromaro tsy vita fotsiny hoe nda atao ny fanafoanana ny dalo tsy maintsy créena koa ny asa ho an'ny olona tena satria tena lasaka katerena tsy maintsy atao zany le création d'emploi tsy maintsy ezahatsika ny ahafahana manentana ny olona rehetra ny amin'ny fokotany amin'ny fokon'olona omena azy ny sakafo zany tsy maintsy atao dia menao feham-potoana hoe feham-potoana iny mame anareo 100 andro hitany avatsika ny hoe farafahelana zay 100 andro ny azy ny président Rajoelina 4 andro no anafoanana ny fandriam-pahalemana ny anahy tsy andrasako hoe lany efa tonga etany ny expert efa tonga etany ny drone tsy andrasako hoe ho lany vao andray andraikitra ary zao ny zavatra holazaiko tsy haiko fa afangaro ny président Ravalomanana daholo le zavatra rehetrarehetra satria milaza izy hoe ilaina ny fitsinjaram-pahefana ny fotony nefa izy milaza voanino anazy tsara hoe mila présidence matanjaka mifanipaka ane zany le matanjaka dia ao amin'ny daholo ny fahefana rehetra ary hoe anova constitution izy amin'izany zao ny zavatra ampatsahivina jerevy tsara fa mialatsiny aloha président kely fotsiny ya le fasoary manajanao aray aman-dreny le izy hoe le décentralisation effective ngeny ho ataoko
fa tsy hoe iza le président Perrine da hiditra ry amin'ny anina zay fotsiny sika ataoko décentralisation tsy effective mifanaraka tompoko ny hoe entre ny présidentielle forte sy ny décentralisation ny décentralisation omena mihitsy ny fahifana any fotony fa miresaka amin'izany ihany ianao dia zao ameko atotanisa sy atotataratasy ianao président fa alohatsika tsy mendrika antsony nga mavoaka malagasy ho fitahana ty chrono budget anao tamin'ny 2008 zao ny budget anao président Ravalomanana ny budget any présidence zay ny tantananao 73 milliards d'ariary ahoana no lazainao ankehitriny fa hanao décentralisation effective ianao nefa ny budget menao any décentralisation dia 4 milliards d'ariary zany hoe le vola mifehezinao tao amin'ny présidence anao fa tsy nomenao amin'ny fitsanjaram-pahefana tsy mitovy zany tsy mety zany efa mijanona le chrono ato aloha tokony ajanona fa mbola alefanareo zafady mijanona chrono zao ka vita ny antsaranao vita ny antsaranao momba n'le resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka hoetiny président Ravalomanana zay ny teneniko hoe afangarony dolo le izy resaka sécurité ny resahantsika décentralisation ny resahany zany hoe dia tsy miady le ady hevitra nandarana le loha hevitra dia ny fanojo tamin'ny fomba fijerinareo azy angamba satria aorinan'ny resaka tsy fandriam-pahalemana tsika dia iroso amin'ny tsinjara-pahefana resaka tsy fandriam-pahalemana re mbola manana kambara ny président Rajoelina za dia efa vonona ary miteny anareo a fa ny tsy fandriam-pahalemana zany efa hitako ny fomba hitantanana an'izany nena tsy manifeste fa nena initiative pour l'émergence de Madagascar vely rano no ataoko amivoaka malagasy fa iena ny asan-dalo iena ny resaka fanaovana kidnapping ary ametraka force d'intervention isaky ny région isaky ny district antenako mba iverena amin'ny fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara ya ienary zay ngamba momba ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa samy nanazava teo nareo mianaka dia aloha mba nazava kely ay toy izo ary tompoko fanazavako tsy azo ny angambany any le fanazavana hoe tsy afaka manova ny fampantroana Madagasikara isika raha tsy mandray anjara avy daholo ny olona rehetra eto ny firenena voalohany mbola milaza ihany afa tsy mampifangaro mihitsiny zany décentralisation effective izany ane zay takindro zareo vondrona européanna isan'andro fanandro hoe maninona no tsy manana maizy azy ny commune sy ny zareo ny chefokotany hatramin'izao tsy voalohany indemnité eny zany akory tsy midika hoe tsoana mifangaro tiako azavaina tsara natao hoe décentralisation fa tsy hoe ny fitondrana na ny régime présidentiel aza fangaro reo régime présidentiel afaka mampitsanjara ny fitondram-pahefana faharoa hoe ny tia ngamba tsy ilaina azavaina fa fantatro amian-dalanao ihany le hoe manifesto zany karazana liste zany na zavatra voalaza ao anatin'ny teny fanomezana toky zay teny liste iny mipejy anakihoa eny zay anaovanao azy ihany mety daholo fa tiako resana le manifesto dia zao ny mbola veriko any zava-dehibe eto amin'ity fireneny tya ny tsy fandriam-pahalemana naiza tany ale eto Madagasikara eo amin'ny 20 amin'ny 100 nisany toerana zay tsy diany fa fandriam-pahalemana rongatra io tamin'ny taona 5 sy 4 dia tsy maintsy apetraka aloha le rafitra hitondrana ny firenena tsy maintsy atao aloha le fampiavanana le réconciliation mba tena fantatra daholo hoe zao ty fandehan'le tsy maintsy apetraka zay ary tsy maintsy apetraka koa hoe ahoana ny politika mba ahafahana mamiasa an'ireo olona tsy manakanyko an'ireo fa misy roa amin'ny ray ny tsy mihinan-kanina ny faritra atsimo nahitako voatany ary dia hoy hoe tsy maintsy miaraka ireo misy natao hoe sécurité alimentaire misy sécurité foncière misy sécurité physique misy sécurité ny investisseur reo tsy maintsy resahantsika indray mijery raha ohatra tondra fireneny zay no tsy andrakandrana alefanao tsikelikely ka na folo taona andray ary tsy zava-doza raha tsy voafetsara zay zay tiako resana aminareo eny ary zay ngamba ny resaka loha hevitra momba nyty tsy fandriam-pahalemana fa